une goutte d'eau en fait dans l'océan du problème que c'est. Donc je peux pas dire qu'on combat la famine, mais en tout cas on lutte au quotidien pour améliorer la sécurité alimentaire. Du reboisement. On plante des arbres sur des parcelles paysannes, donc on combine les espèces, on plante des arbres fruitiers. En fait, on conçoit des solutions vraiment pour améliorer leurs conditions de vie. On s'était rendu compte qu'il y a beaucoup de reboisement déjà à Madagascar, mais que les impacts n'étaient pas forcément au rendez-vous. On fait des analyses de besoins pour chaque paysan avec qui on travaille, et vraiment dans le but de répondre à des besoins concrets. Raha ohatra ka tsy miova io tena miharatsy ny ataoko hoe fiainan'ny Madagasikara aloha zany no hitako fa tsy hitako izay any ivelany satria eto tsika no miaina sy mivelona dia hitako hoe miharatsy ilay izy. Miverina ho sahy-edena zay ny any mba tanjoko raha zaho manokana. Resaka environnement ato dia andao raha ohatra ka mazoto dia nazoto moa dia izay no tafidirana tao. Tanjona ny olon-drehetra aloha zany dia hampamaintso ny hampamaintso ny tontolo misy aty. Dia raha ny tanjoko manokana indray ohatr'izay ihany hampamaintso ny tontolo iainana indrindra fa ety ambanivohitra moa dia amin'izay fotoan'izay tsika mety tsy hanany sarotra intsony ny fiainana fa mety hoe hiamo. Zao le vary tsy misy intsony no amidy tamin'ity taona ity zao za efa tamin'ny volan'inona fa tamin'ny volana marsa mba nisy vary kely le fambolena mangazo nefany tsy misy amin'le tsify sy ny orana le voly avitra kely natao hoe tsaramaso zao ny toetrandro tena maina dia tsisy azo atenaina. Du changement climatique. Or, ils n'ont pas participé à la pollution. Ce que nous demandons, c'est que les pays qui polluent le plus doivent aider les pays qui polluent le moins.